eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely dia mbola ampifaliana lehibe indray no itondrako ny arahaba ho atsika rehetra izay manjoya izao fandarana izao. Mirary ny fitahin'Andriamanitra ho amintsika ihany koa ny terako ankehitriny na aiza ny toerana izay ahitanao ity afatra ity. Misaotra n'Andriamanitra lehibe ihany koa tsika satria tapitra zay ny folo volana tamin'ity taona 20 sorarivo ity roa volana eo sisa dia lany tanteraky indray ny taona 20 sorarivo ary hiditra anatin'ny taona 20 sorarivo indray tsika raha sitrapon'Andriamanitra na arany zavatra rehetra. Isaorana n'Andriamanitra avokoa nefa andriavana ny fitondrany, ny fitariany, ny fitantanany, izay rehetrarehetra nataony sy ny tranga teo amin'ny fiainatsika. Na inona zavatra niseo ny tranga tamin'ny fiainanao tamin'ity taona ity miantso anao ako andao isaotra n'Andriamanitra lehibe mihitsy. Anome voninahitra n'Andriamanitra ihany koa akasitraka azy satria mahatombola velonaina anao de tsarovy fa tsy avy aminao zany fa avy amin'Andriamanitra. Matoa ihany koa ianao mbola nataon'Andriamanitra tratro zao roa volana farany amin'ity taona ity zao dia tsarovy fa mbola famindrapon'Andriamanitra izany. Maro ny sedra, maro ny fitsapana, maro ny zavatra nandalo tamin'ny fiainatsika tamin'ity taona ity fa tsarovy ianao mety efa nanontany tena angambany hoe aiza Andriamanitra manoloana zao zavatra atrehako izao, aiza Andriamanitra manoloana zao olana diaviko izao. Mety nandalo faravana asa ianao tamin'ity taona ity, mety nandalo faravatokantrano ianao tamin'ity taona ity, mety nandalo fahoriana mihitsy ary ianao satria avanao akaiky ianao zay tsy napozinao akoriny fa nandao ny tany vetivety. Tao koa nety nandalo fahasairanana, tao nety nandalo ihany koa aretiny fa zao ny aza tonoana. Matoa tsika mbola velona, matoa tsika mbola salama ataka izao ahenonao azao de teo Andriamanitra sy ny famindrapony. Am'izao fotoana itenenako zao ihany koa de mety misy amintsika no tahin'Andriamanitra tamin'ity taona ity, na azo zafatsoa ianao, na ambin'Andriamanitra ianao, na azo fahasoavana be ianao de tsarovo foana fa mbola avy amin'Andriamanitra daholo izany rehetrarehetra izany. Ka zao indrindra no itondrako ny afatra hoe mety maro tamintsika no tao anatina fiainana tena nangidy arabaky teny tamin'ity taona ity ary mety mbola iainanao ary zany am'izao fotoana andrenesanao azao hoe tena nangidy ny fiainanao, misedra fiainanao anatin'ny fagidina tanteraka ianao. Fa zao no loha hevitra ianarantsika androany, avy ao anatin'ny fiainana mangidy fa hiditra anatin'ny fiainana tsara kokoa. Avy ao anatin'ny fiainana mangidy hoy aho fa hoany amin'le fiainana tena tsara kokoa. Zao voalaza ny tenin'Andriamanitra zay salamo nataony Davida ao amin'ny salamo te 70 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy. Salamo 70 manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy. Zao vakin'le tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Fisaorana nataon'izay narary mafy noho ny namindren'Andriamanitra ny ainy. Eo amin'ny andiny fahadimy, fahadimy voalohany azafady. Ananatra anao aho Jehova fa nanitona niakatra ianao, ka tsy nataonao fifalian'ny fahavaloko Jehova Andriamanitra nitaraina taminao aho de nasitranay ianao. Jehova efa nampakatra ny fanahiko avy tany amin'ny fiainatsy hita ianao, efa napodiny aiko ianao mba tsy hoisan'izay midina any andavaka aho. Mankalazany Jehova ry olony masina, ka midera ny anarany masina, fa indray mpimaso ihany ny fatezerany, nefa mandritry ny andro iainana kosa ny fakasitrany. Amin'ny hariva de misy fitomanina tonga ivahiny mialoka miloka ny alina, fa noho ny maraina kosa de misy fiobiny. Averiko ihany reo amin'ny andiny fahadimy tapany farany. Amin'ny alina de misy fitomanina tonga ivahiny miloka alina, fa noho ny maraina kosa de misy fiobiny. Araky ty salamo zay nataony Davida ity de izao.
tena nandeha fakasitrahana lehibe, nandeha fisaorana an'Andriamanitra nivoaka avy any am-pony mihitsy ty lehilahy ty satria naninona tsapany mihitsy ny hoe namonjy azy Andriamanitra raha narary mafy ozy de nanasitrana Andriamanitra tao anatin'ny fiainana mangidy ihany koa de nanitondra mamy amin'ny fiainako Andriamanitra. Ka eo indrindra no hitondrako zao afatra izao androany manao hoe mety misedra zany fiainana mangidy zany ve ianao androany, mety niaina zany mihitsy anao tamy ty taona 2024 efa madiva ifarana ity, tsapanao ny fiainanao tena nampitomany, nampitanondrika, nampisainto, ary nisy taona renao efa mety efa nanaiky mihitsy ny hoe ary nandray fanapahan-kevitra diso, nandray fanapahan-kevitra hitonanao makany amin'ny famizam-po, de hoy aminao androany mety anisan'izany olona zany ve enao, fa hoy amintsika mety misy ny mangidy fa tsy maintsy misy ny mamy, mba isin'ny hafaliana de hoy aminao mety nisy tokoa ny ranomaso, mba atongavanao any am'le maraina de zao foana hoe tsy maintsy misy ankoa mamaky valy ny alina aloha, de ohatra zany mihitsy le izy raha tiana ho tonga le maraina tsy maintsy namaky vaky ny andro alina aloha ianao vao tonga am'izany maraina izany. Ka hoy amintsika zany tsy maharitra fitomanina io, tsy haritra aminao io ranomaso io, tsy haritra aminao io fiainana mangidy io fa hosoloan'Andriamanitra fifaliana tokoa io tsy hoena. Bokin'ny mpitoroteny toko 7:4 de zao mihitsy voalazany tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ny amakiko azy. Mpitoroteny toko 7 ao amin'ny 4 ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ao ny andro itomanina, ao ny andro imehezana, ao ny andro isaonana, ao ny andro andihizana. Zany hoe mety misy tokoa vanim-potoana satria miaina eto ambonin'ny tany isika, mbola vela eto ambonin'ny tany isika, mbola miaina ety ambony ty tany ty tsika, mety misy ny vanim-potoana zay mety tonga tokoa ny mampitomany, mety misy tokoa ny vanim-potoana ho tonga ny andro zay na mety hoe mampitanondrika, misy tonga ny fahalelovana, fa ozy ny tenin'Andriamanitra tonga tokoa mety misy fotoana andro tomanina fa tsy maintsy ho tonga ny fotoana iomehezana, mety misy ny andro tena hoe isaonana fa ho avy koa ny fotoana tsy maintsy mbola andihizana. Ka izay no atokantsika iteny aminao androany manao hoe eto ity lehilahin'Andriamanitra atao hoe Davida ity, io Davida io de voalazany bokiny any amin'ny Samuela voalohany any manao hoe nahita lehilahy araky mifoka ao izy Andriamanitra anao sitrapoky rehetra, zany ity Davida ity na de lehilahin'Andriamanitra tena araky mifon'Andriamanitra azy, lehilahin'Andriamanitra zay tena nirerehan'Andriamanitra mihitsy, lehilahin'Andriamanitra zay tena azo lazaina hoe nitokisan'Andriamanitra ary olona nandeha tamin'ny sitrapon'Andriamanitra, de natsapa ihany Davida hoe nisy fotoana nandalo ady mafy izy, nisy fotoana nandalo fasairanana izy, nisy fotoana nandalo aretina izy, nisy fotoana tena nandalo tao anatin'izany hoe ohatry ny efa hidina tany amin'ny fiaina tsy hita mihitsy ny aiko izy fa Andriamanitra nanandratra de sitrona na hiala tamin'izany lalana izany. Dikan'izany de izao hoy amintsika talohany nasitranany de narary izy, taloha tao any koa tao ambadiky ny ataoko hoe loza ny fahafatesana de nanafaka azy Andriamanitra. Ka hoy amintsika aza matahotra ianao fa ao anatin'ity roa volana ity ny fiainana mangidy rehetra, fiainana palahelo rehetra de avadika Andriamanitra ho mamy sy mahafinaritra indray. Nahita fotoana nangidy tokoa i Davida fa lasa nataon'Andriamanitra sambatra izy. Andriamanitra de afaka manafaka ny olona zay matoky azy, afaka mamonjy ny olona rehetrarehetra zay ao anatin'ny fahoriana na de ao anatin'ny fangidina azy, afaka mamonjy zany olona tena matoky azy zany Andriamanitra. Tena resy lahatra mihitsy Davida fa nanandratra azy sy nanafaka azy Andriamanitra araky io Salamo 30 zay soratan'io. Ka izay no natonga azy hoe nisaotra n'Andriamanitra izy satria namonjy azy Andriamanitra tao anatin'ny aretina mafy zay nanjo azy. Ka hoy amintsika izay manaraka ankehitriny, miantso anao ako izay mahita ity fandarana ity, mety mandalo fiainana mangidy toy izany koa ve anao am'izao fotoana, mety ravany fidiram-bolanao, ravany tokantranonao, maty antoka ianao tamin'ny asa mandrarazy natao, mety vatronao fa maty antoka, mety nanao zavatra anao fa ravarava fotsiny, mety voafitaky ny olo tianao ianao, mety efa impiranao mba nisy naiky ny kiasaka vady fa voafitaka foana ve ianao, ary ny ankehitriny anao de tena mety efa feno alahelo,
feno ranomaso ohatrany hoe tsy te hivoaka ny tranotso satria menatr'olona venao ny am karazana fahasairanana karazana tranganisy teo amin'ny fiainanao ohatrany hoe manao resaka anao daholo ny olona hatrany am-piangonana hatrao an-tanàna hatrany am-piasana de ohatrany hoe tsy manana resaka afatry ny fiainanao ny olona am'izao fotoana izao tsy maninona zay zavatra tsapanao iainanao sy misy amin'ny fiainanao am'izao fotoana izao fa Andriamanitra de nyteny mety mandalo tokoa fiainana mety mampitomany fa tsarovy fa tsy maintsy mbola matika ny fifalian'Andriamanitra mety mandalo tokoa fiainana mety mao anatina alahelo fa tsy maintsy avadika Andriamanitra ho fitsikina ho anao zany fiainana izany ohatra am'izany zao ny tantaran'ilay lehilahy atao hoe Abrahama sy Sara vadiny tena nandalo fiainana mafy izy mivady reo kanefa ny Abrahama de voalaza ny baiboly mihitsiny hoe i Abrahama ke tsy mba nana fiainan'Andriamanitra zay zavatra tian'Andriamanitra ao atao teto ambonin'ny tany zany hoe nahita atao anatin'ity baiboly ty fa raha nisy olona tena akaikin'Andriamanitra de mba anisany Abrahama olona tena anisany koizan'Andriamanitra sy napeky an'Andriamanitra tamin'ny finozy zany lehilahy zany fa izao zavatra nitranga atao amin'ny fiainana natao anatina fotoana maro ny teny tamin'ny Andriamanitra ndray ihany fa hiteraka Sara vadinao ry Abrahama hiteraka zazalaminao izy fa nandeha ny taona efa taona maro taty arina mbola tsy niteraky Sara mbola tsy nitoedrazy Sara ary tam'izany fotoana zany azy hatramin'ny rafivaviny Sara de efa nanomboka naneso azy nanomboka nomena azy nomboka nandatsy azy nomboka nanao tsinitsinina anazy ilay rafivaviny ary nalahelo ity vehivavy teo hoe Sara ty ary ndray andro Abrahama de nanontany an'Andriamanitra Andriamanitra ahoana kay no ataoko za ty mba nataonao manan-karena ihany nataonao mba manana fananana maro ihany fa ny olana mipetraka amiko Andriamanitra de izao izany mba handova izy Andriamanitra mba nomenao le zara fa ny Damaskosy iny ve iny ve nataonao mba handovana iny ve zany fa Andriamanitra ny teny taminy ry Abrahama tsy io mihitsy no handovanao fa zay ateraka ho amin'ny Sara izy no handovanao fa tsy maintsy hiteraka ianao tonga tokoa ny vanim-potoana i Sara zay tao anatiny efa ohatrany hoe manjenjena rery ao anatin'ny tranony efa misaraka mateny arabaky teny vehivavy efa tena hoe raha maha-olombelona tsy possible tsony niterany fa efa manahiky amin'ny fasivifolo taona manakaiky ny fasivifolo taonany no tonga tao aminy iraka vanin'Andriamanitra hoe nandondona tao an-tranony i Abrahama ry Abrahama aiza Sara vadinao fa hiteraky Sara i Sara le nalahelo i Sara le tao anatin'ny tena fitolokina i Sara zay latsaina sy niason'ny ravivaviny zao mihitsy ny tenenin'Andriamanitra ny baiboly manao hoe de niome Sara izy zany hoe i Sara zay tsy mba nahitana tsika nandritry ny taona maro fa niady saina i Sara zay tsy mba nahitana hoe fitsikina mihitsy fiomezana teo aminy satria nalahelo nitebiteby nandeha ny saina hoe efa mandroso ny fanterana efa tena antitra efa antitra ihany koa i Abrahama ahoany reto areny reto raha maty zay mivady iza zany mba handova iza no mba hikarakara iza no mba hitandrina zay nanananay fa Andriamanitra ry havana de zao tsy tara Andriamanitra sady tsy lasa leo Andriamanitra fa efa nanomana fotoana Andriamanitra am'izao fotoana zao fa io fiainana ivenao fa taky ny mangidy io fiainana ivenao fa taky ny mampalahelo io ho avadika Andriamanitra omany io satria tsy mandainga Andriamanitra manana ny fotoana nefa voalaminy Andriamanitra manana ny fotoana nefa voafaritra mihitsy Andriamanitra ary Andriamanitra ry havana de na de efa hoe mifanohatra amin'ny maha-olombelona ary zavatra mitranga eo fiainanao mbola hain'Andriamanitra manovany omany jereva nke Sara sivifolo taona vo nitsotro zaza izy sivifolo taona vo niteraka iza teto ambonin'ny tany no ino hoe anaiky izy fa afaka mbola hiteraka zany olona hitaiza zaza zany olona sivifolo taona zany vehivavy fa ao amin'Andriamanitra de zao ny zavatra rehetrarehetra mety tsy hain'ny olombelona intsony manao azy mety tsy hain'ny olombelona intsony matateraka azy fa vita le Andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra no mbola afaka avy-tsimbadika ny tantaram-piainanao mbola afaka anova ny tantaram-piainanao izy am'izao faraparan'ny taona 2024 izao miantso anao androany tinio ny tantara nataony tantarany Davida tinio zavatra ny tantarain'io fa nisy taona nke ozy efa saiky tena hoe nidina tany amin'ny fiaina tsy hitantrano nyeko zany hoe nandalo fiainana tena miatra manainy Davida nandalo zavatra efa ohatrany efa ao amin'ny aliko ny fahafatesana mihitsy izy tam'izany fotoana fa zao ny tenenina
de nosotominao Andriamanitra ka nasandratrao, nanandratra anazy Andriamanitra, navadika Andriamanitra ho fifaliana ny fiainana tao anatin'ny alahelo. Ary rehefa tonga tokoa ny fotoana zay niterahany Abrahama tamy saravadiny, de resy lahatra mihitsy izy hoe Andriamanitra de marina, Andriamanitra de mahay zavatra rehetra. Ndray andro any koa zanak'Israely de voalaza ny tenin'Andriamanitra fa tsy nanana rano sotroina mihitsy nitaraina tamin'Andriamanitra. Ary tam'izany fotoana izany dia nirahan'Andriamanitra, ny mpanompon'Andriamanitra akaratsakazo anankiray, satria le ren'ny rano tam'izany fotoana zany atao hoe mara. Ny mara de midika hoe mangidy, zany hoe tsy afaka nosotroina, na de tao anatina tsy fisin-drano, tao anatina tena etaeta goavana ary ny zanak'Israely tam'izany fotoana zany. De voalaza ny tenin'Andriamanitra fa na de nahitan'io rano mara io ary izy de tsy afaka nisotro tao akory izy, no ninona, no ny angidiny zany rano zany. Fa ny mpanompon'Andriamanitra, ny tondran'izy ireo atao hoe Mosesy, de naka hazo anankiray de natsipy tao anatin'ny rano zany hazo anankiray zany, niaraka tam'izay afaka nosotrona ny rano nivadika ho mamy indray. Ohatra zany koa zavatra hitranga ho ataon'Andriamanitra ny fiainantsika. Ka hoy amintsika androany, mety mandalo ao anatina fiainana tena mangidy ve ho ahy ianao aveliko fandroa fanontaniana am'izao fotoana ahitanao ahy zao, sy andrenesanao ty afatra avy amin'Andriamanitra ity. Mangidy ara-baky teny fe ny fiainana iainanao atokantrano, ny fakatiavana re mivady efa tsisy mamy nintsony, ny fidiram-bolanao efa tsisy mamy nintsony, ny fiainana atrehanao any amin'ny fitoeram-piasanao efa takiny efa tsy mampazoto anao tsony, na ny andeha ho any am-piasana azy fa isaky ny maraina ny andro, de ohatrany hoe tsy te andeha hiainga ao an-trano anao fa malahelo, tsy manana fahazotona, ohatra no misainto, ohatra ny tsy manana etaeta, ohatra ny fahorinanao zany andeha ho any am-piasana zany, satria nahoana manana olana ianao tsy tiany mpiara-miasa, manana olana ianao efa tsy tiany lehibe ao am-piasana sy ny sefy intsony. Ohatra ny hoe zay azavatra ataonao rehetrarehetra de ahitan'ny olona kiana, ahitan'ny olona tsininy, na de miezaka manao mety ary ianao de mba tsy mety mahita rary mihitsy ve. Fa hoy amintsika zany hoe mbola afaka ho avadika Andriamanitra ho mamy daholo izany fiainanao izany. Ohatra faharoa hoterevantsika akoatra ny tantaran'ny Abrahama de ny tantaran'ny lehilahy atao hoe Joba. I Joba de voalaza ny Joba toko faharoa eo amin'ny andiny ny fahasivy sy ny fahafolo, de zao vaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy namakina azy. Joba toko faharoa eo amin'ny andiny ny fahasivy sy ny fahafolo. Moa voalaza ny Baiboly amin'ny anaran'i Jesosy. Arô vadiny taminy, mbola amin'ny tanan'ny famarinanao ihany va ianao ry Joba, mafoizan'Andriamanitra ianao de aoka ho faty. Fa hoy izy taminy, tahaky ny teniny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao, moa ny soa ihany va no horaisitsika avy amin'Andriamanitra, fa tsy ny ratsy koa. Tam'izany rehetra izany de tsy nanotsiana, tsy mba nanota tam'olony Joba. Ity lehilahy atao hoe Joba ity ihany koa de lehilahy tena anisany nandalo sedram-piainana mafy. Kanefa de olona tena araky ny fon'Andriamanitra. Io ange le tenenako tany aloma na hoe eto ambonin'ny tany mety misy tokoa ny fotoana hoe mandalo ny fitomanina. Mety misy fotoana mandalo ny andro anankiray mety maloka. Fa tsy hijanona maharitra ao amin'ny fiainanao zany. Fa Andriamanitra de afaka mitsombadika izany ho fiainana mahafinaritra, ho fiainana tsara kokoa. Taka ny Joba de nandalo sedra fiainana, maty ny zanany, rava daholo ny biby fiompony maty. Tsy vita zany ihany fa mbola nisy aretina trany am-paladika trany an-tampon-dohan'ny Joba. Ny namana rehetrarehetra zay pa ny miara-ninana ny manta sy ny masaka tam'izany fotoana zany nanomboka nandao an'i Joba, nanary azy avokoa, tsy teo intsony ary sasany ara de naneso an'i Joba mihitsy. Ary tam'ty ndray mitoraka ity aza de lay vady andefy mandry zay mba tokony anohana, mba ho andry ankinana, manoloana ny olana zay sedraina, manoloana ny ady zay misy. De ity vehivavy ty mihitsy ary tam'izany fotoana zany nanomboka nanatona ny Joba ty vehivavy ity de nanomboka ny teny tamy manao hoe Joba, mafizan'Andriamanitra am'izay ianao de aoka am'izay ho faty.
zany hoe raha ny hevitry vehivavy ty de hoe aza mivavaka intsony ianao, aza miankina amin'Andriamanitra intsony ianao, ilaozy am'izay Andriamanitra, andao am'izay sitaka amin'Andriamanitra ianao, tsy aloanao ve maty, ohatrany hoe efa niantso fahafatesana ho any Joba mihitsiny ny vadiny, satria mafy loatra raha nitranga sy ny seho sy ny zavatra misy teo amin'ny fiainany. Raha tsorina maha-olombelona de tena nangidy arabaky teny ny fiainany Joba, tena nijaly izy, maro ny zavatra nitranga sy ny seho teo amin'ny fiainany. Ary raha maha-olombelona de ngambany tsisy olombelona hazaka sy hiaritra ny zavatra ny ainany Joba. Ka ho atsika zay manaraka eto, hoy amitsika androany, aza malaky mamoy fo. Aoka tsokivy, aoka tsy hitanondrika, aoka ianao tsoketraka manoloana zavatra sedrainao ankehitriny, fa hitanao fe Joba. I Joba ke na de nitena zany ary mivadiny hoe andany ianao maty any am'izay, aza manompo an'Andriamanitra intsony. De namaly moramora Joba hoe o raha vehivavy aho. Taky ny tenina vehivavy anankiray adala ke zany fitenao zany. Zany hoe raha ny tiany Joba ho tenenina de hoe so de tsy meritreritra ianao raha vehivavy, fa tsy ny tsara ihany anke no ny zavatra ho azo avy amin'Andriamanitra, fa misy tsika olombelona meritreritra l'izy ratsy fa Andriamanitra de ao ambadiky io sedra, ao ambadiky fitsapany, ao ambadiky zavatra lalovanao io. Fantatr'Andriamanitra hoe hanao zavatra tsara kokoa noho io Andriamanitra, hanao zavatra mahafinaritra kokoa noho io Andriamanitra, hanao zavatra mety kokoa noho io Andriamanitra. Ary tsapany Joba, natakatra an'izany Joba. Zay no natonga anazy voalazan'ny Baiboly hoe tsy mba nanome tsiny an'Andriamanitra i Joba, tsy mba nanota tamin'ny olony Joba, satria fantany mihitsiny fa na mandalo zavatra sarotra, na mandalo fiainana mangidy, na mandalo anaty fahasahiranana ary izy, de tsapany Joba fa tsy aharitra io, fa mandalo ihany io, fa ao ambadiky io de anome fiainana tsara kokoa Andriamanitra, anome fiainana mafinaritra kokoa no teo aloha Andriamanitra. Ary jerevantsika ny voalazany tenin'Andriamanitra any amin'ny Joba 2:7 any, de voalazany tenin'Andriamanitra fa notahian'Andriamanitra, men'Andriamanitra zanaka, nomen'Andriamanitra fananana be dehibe, notahian'Andriamanitra mihoatra lavitra an'izay rava tany aloha ny fiainany ty lehilahy teo i Joba ity tamin'izany fotoana izany. Ny antony de hoe na de nandalo ary ny fiainana mangidy, tsy maintsy ho avy ny fotoana tsara kokoa noho iny. Ka hoe amitsika zany tena misaoran'Andriamanitra am'izao fotoana, fa mbola nandre zany afatra izany ianao, ary inoko fa tsy tongatonga ho azo tao aminao ty toroteny ty, fa Andriamanitra te hitondra anao, te hiantso anao izy, fa hain'Andriamanitra no mbola manasitrana sy mamonjy ny fiainanao io zay heverinao fa taky rehefa tsisy lalana intsony. Raha maha-olombelona anao de izanao hoe ngambany tsy tafavoaka, raha ny olona zay mba nianteheranao sy nitediavanao famonjena mety tsy afaka nanome fahafampo anao izy, fa raha Andriamanitra kosany de inoko fa raha etoraka aminy ianao zao de hovain'Andriamanitra ho tsara kokoa io fiainana mangidy io izany. Ijoro vavolombelona kely amitsika hoe tena velona Andriamanitra ary zareo ary misy hery tsy takatry ny saina amonjen'Andriamanitra ny olona zay tena mino sy matoky azy. Tsy elakory izay fa tamy volana Oktobra io nisy lehilahy anankiray narary mafy, Alahady izy narary fa ny azoma izy de fa io tarendray manontoloka hatrany amin'ny tendany efa tsy zaka intsony, hatramin'ny maso efa tsy nahita. Tam'izany fotoana zany hatrany amin'ny vavony manaitaina marary, de natao daholo ny fitsaboana, nentina tany amin'ny dokotera izy, azoma. Alahady izy hoany narary eno tsara, fa azoma efa tsy mahita ny masony, tsy masokatra ny vavany, tsy afaka birana sakafo akory any anatiny, fa nijaly io lehilahy io, manaitaina andro amanalina, manaitaina mitomany, tsy mahita tory. Ary mifotoana ary izy ohatrany hoe ampahitany satana mihitsiny hoe ianao ndray tsy maintsy matinay ianao, ianao ndray tsy maintsy mandao zanakao ianao, ianao ndray tsy maintsy ohatry zao. Ary misy fotoana izy tao anatin'izany no fihitan'izany ampahitany devoly mihitsy karazana liona mamoaka afo eny amin'ny vavany, de io liona io mampahita azy lavaka tsy hitanonoha, de ozy io mihitsy hoe ianao tsy maintsy any ny faliafaranao, ianao tsy maintsy hoany ny toeranao. Mitomanty lehilahy ty, mitaraina am'ire vady aman-janona ny telo mianaka, ahoana nataoko, tena mijaly aho, tsy na mivady aman-janany ary de lasa nitaintaina, lasa nijaly niaraka taminy teo any ko. De rehefa nakany amin'ny dokotera izy ny azoma, zany hoe fa telo ny andro narariny, vo maraina tonga tany amin'ny dokotera, de jereva ny dokotera teo, afafy ty aretinao ty izy ny dokotera, de nitsondromy ny dokotera, ny maraina niny any
tonga de tsindro anankitelo nataony dokotera taminy nomena karazana fanafody maro ozy le dokotera hoe reto ndray ampiasao reto ataovy amin'ny fotoana zay ameko anao fa tsy maintsy ho sitrana inao nizo matontolo tsy nisy fivana tsy nisy fanafana niteo ihany niteo ary mbola voamaky ary nenarary nizo maalina am'izay tena tsy sakantsony niazakazaka arakany amin'ny dokotera indray rehefa tonga atao amin'ny dokotera gaky dokotera tsisy fivana venao tsisy niova ve tao amin'ny fahasalamanao na sy ny dokotera mbola fanafody tsindrona anankitelo indray iny azoma iny ihany zany hoe tsindrona enina ndray andro fotsiny tsindrona enina natao taminy fa tsisy somalina paraparain'ny andro ny azabotsy tena voamaky anarary tsy tantsony zao atao nandeha sabotsy tontolo fa tena niahitra fanaitainana mafy tonga ndray sabotsy hariva miverina tany amin'le dokotera mbola nitsindrominy anankitelo indray zany hoe tao anatin'ny andro kely fotsiny tsindro anankisivy ndray natao taminy niaraka tamina fanafody nohaniny fa tsy sitrany tsy nisy fanafany tsy niova ny fanaitainana ary fivitosana voamaky neniombo nijalona lehilahy alahady tsy afaka niaigana akany am-piangonana intsony sady reraky ny toromaso reraka tsy misakafo reraky ny fanaitainana reraky ny tebotebo sy ny tahotra ary ohatry ny efa ty hiteny manao hoe ngambany tsy adingany andro vititsony aho de ho tapitra ny aiko satria mafy loatra mbola tsy narary toy zany hatramin'ny andro mpiainako izy kanefa nefa miteraka anankiroa izy de tao anatiny alatsinainy maraina nandeha nivavaka ao anazy tany an-tranony tany izahay rehefa tonga tany tokoa zay nahita n'ty lehilahy ty akory ny agagana raha izay akory gaga hoe ay ve tena aretina be ohatr'zao ty am'ty lehilahy ty ay ve tena aretina faran'zay mafy ohatr'zao ny am'ty lehilahy ty de nivavaka ao anazy izahay nandidy reo karazana aretina sy fanaitainana mba hitsahatra am'izay mba iaina ty lehilahy teo anatina fahasalamana sy fiadanana no didina ny aretina no didina ny asana fanaratsy fa somary miverina kely ahako akoatra nandehanana tamin'ny dokotera nanindro nazy fanafody pikirana anankisivy io de nanatona dokotera anankiray izy ny Alahady tolakandro fa le dokotera ino mikanteny taminy hafahafa ty aretinao ty tsy aretina normaly ty fa tokony hoentina any amin'ny hôpitaly mihitsy ianao tokony ampidirina ao hôpitaly ianao ity lehilahy ty mono teny za dokotera aza hoe ampidirina hôpitaly za dokotera aza hoentina any amin'ny hôpitaly izy amin'ny efa reraka efa tena mijaly tsy tantsoa zay atao nivavaka nivavany efa tsaraky tsy afaka misokatra intsony fa mijaly arabaky teny fa alatsinainy nivavahanao anazy io saorana an'Andriamanitra nomboka nisy fana ohatry mitabataba sy miafatrafatra ary miteny ao anatiny io ndray tsy maintsy matinay io ndray tsy maintsy ohatry zao io ndray tsy maintsy ampahorinay tsy maintsy ataonay missionay tao anatin'izy aloha de fa nanomboka natsapa maivamaivana izy ny alina ny alatsinainy de mba natory tonga ndray ny Talata nefany ohatry ny mbola nanaitaina ndray izy mbola nijaly mbola enine mbola hafahafa mbola eo any le fivitosany Alarobia tolakandro ny atso anainy madamany mamaka nesa ty pastera tsy tatsony zao atao aika ny tao anatiny ty vavany sy ny tenda ndray manontolo zavatra efa hafahafa be efa mialatsiny ahako fa tonga de hotsoriko hoe efa misy zavatra be de be tena te hivoaka hiala tao aminatiny fivitosana rehetrarehetra fa iny Alarobia iny nivavaka ao anazy izahay tao anatin'iny ihany teno eo ny enany fivitosana tsahatra ny fanaitainana ary tao amin'ny fotoana zay avy mivavahanay anazy iny ihany teny eo de afaka sotro lasopy izy ninana lasopy somatsara ary ny alina ny Alarobia de natory somatsara Alakamisy tsy nanino intsony tamin'ny Alahady izy soran'Andriamanitra tonga atao am-piangonana izy joro vavolombelona izy olona tsy maninona sitrana somatsara ka hoy amintsika zany zay ny tenenako velona Andriamanitra velona Jesosy afaka mbola hovaino tsaratsara kokoa io fiainana mangidy zay niainanao tao anatin'ny folo volana tam'ty taona ity na tam'y taona lasa mbo avadiky Andriamanitra ho mamy ho avadiky Andriamanitra ho tsara kokoa io noho zay fa niainanao hatram'izay ka minoany Jesosy ianao ekeo Andriamanitra ry havana fa tsy atao tany ihany ianao ty niainana fiainana mamy fa any an-danitra ihany ko de mbola te hiaina ampiainanao am'izany fiadanana zany Andriamanitra iaina amin'ny fiainana mandrakizay ka miantso atsika tena minoan'Andriamanitra ianao ka ataoko ny filazana am'izao fotoana izao ary fa tapitra ny fotoana atsika izahay fiangonana RHEFI Androndrakely de manana fotoana ngeza be mihitsy am'ty asabotsy ity sy rapitso Alahady io fotoana io de seminaire ngeza be iranandreo mpanompon'Andriamanitra avy any ampitan-dranomasina tongavy ianao sabotsy miditra amin'ny valo maraina sy amin'ny ray ora sasany tolakandro ny Alahady de misy fidirana ny efatra amin'ny fito amin'ny sivy amin'ny raiky ambin'ny folo amin'ny ray ora sasany io Alahady io irana am'ireo mpanompon'Andriamanitra vahiny avy ao ampitan-dranomasina avy ao Maorisy avy any Afrique du Sud avy any Nouvelle-Zélande tongava tompo fa zay mino fa ny fahatongavanao anatrika ny seminaire lehibe io de ho tahin'Andriamanitra ho vaina
mamy ho tsara lavitra ny fiainanao rehetra ka tongava tompoko fa aza vela misy antony tsy atongavanao raha te hiantso anay ianao mila fantaninana te hifanatona aminay ino numéro telefôna afanay miaona aminao fa tongava ho iaho ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely no anatrehanao izany fotoana seminera izany ka tompo le hitantsika rehetra ivavaka asika tompoko Andriamanitro misotranao any am'zany teninao zany mamindraha fo amin'ny olona rehetra zay marary zay olona mijaly miata fahoriana marina ny tena ampitondrainao ahy fa hovainao ho fiainana tsara kokoa io fiainan'ny olona io ho avadika ao mamy ny fiainan'le olona zay ao anatin'ny fangidina ho avadika ao fanasitranana sy fahasalamana tahaka ny eny Davida zay ao anatin'ny aretina sy ny fanaitainana amin'ny anarany Jesosy Kristy tompo ho afana ny olona zay voafatotra amin'izao fotoana izao voninahitra ny tera ny saotra ho an'Andriamanitra ray zanakary fanay masina amen tain'Andriamanitra tompoka mirary saotsika rehetra amin'ny manaraka indray raha sitrapony tompo teo afaka va ianao teo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely